Miarahaba antsika rehetra, tonga eto amin'ny épisode voalohany ilay podcast. Ity ampiandoana dia tsara angamba ny manao présentation kely ireo mpanolotra, dia tsy izay zany fa i Marina sy i Sambatra. Ary miarahaba ny Sambatra dia miarahaba ny mpiaino rehetra. Ya, dia ity podcast ity zany dia ho izahanay ny hanolotra épisode iray isan-kerinandro. Eto isika dia fampizaha hevitra sy fijery mikasika ireo tranga misy eo amin'ny fiainana, fifanakalozana, ara-pirahalaina, tsy misy fitsarana, tsy misy fombana. Ny fifanakalozana eto indrindra no amaritanay ny thème manaraka izay fampiresahantsika avy eo. Izahay mpanolotra moa zany dia olon-tsotra no beazina tanteraka tamin'ny kolotsaina malagasy ary ny aina feno ihany koa ny kolotsaina eoropeanina satria efa ampolo taona zany zao izahay no nipetraka ivelan'i Madagasikara. Marianay ety ampiandohana ihany koa ny fiteny vary amin'anana satria betsaka zany ireo concept izay tsy voavadika amin'ny teny malagasy ary mba ahazoany rehetra izany ihany koa dia araky ny tiana horesana zany dia zay no antony mampiasa anay teny vary amin'anana satria maro ihany koa ireo voambolana malagasy izay tsy fampiasa loatra. Ny tanjona anefa dia ny mba ny ankamaroan'ny olona zany no mahazo izay voalaza eto. Ny zavatra hozaraina rehetra eto dia atolotray zany amin'ny maha izahay anay mihitsy sy izahay anananay, izany hoe personnalité anay mihitsy ilay izy avec ce qu'on est et ce qu'on a. Marina zany Sambatra. Fototra efatra lehibe zany teo amin'ny fiainanay manokana no namaritanay ny fizarana na ny contenu rehetra atao eto amin'ity podcast ity. Izany hoe nitsoahana zany avy amin'ny expérience personnelle anay. Ny fototra voalohany dia lesona noraisina tamin'ireo zavatra maro isan-karazany izay niainanay. Izay niainan'ny Sambatra moa zany tamin'ny fiainany, izay niainako tamin'ny fiainako. Ny fototra faharoa dia traikefa izay nisintonina tamin'ny fiatrehana ireo tranga isan-karazany ireo. Satria rehefa misy zavatra moa zany miseho dia misy lesona foana azo sintomina fa mitombo ihany koa ny traikefa rehefa mianatra ianao miatrika anazy ireo dia mianatra hatrany hatrany ianao dia mampitombo traikefa hatrany hatrany. Ny fototra fahatelo manampy ireo zany dia ny fianarana, ny fandalinana, ny fiofanana, ny fikarohana isan-karazany izay efa nisy moa zany hatramin'izay ary mbola tohizanay hatramin'izao satria mahaliana anay tokoa ny fifandraisana amin'ny maha olombelona. Ny fahaefatra farany dia nalaina ihany koa zany ireo, novolavolaina ihany koa zany ireo contenu ireo tamin'ny fifanakalozana tamin'ny manodidina anay, na teo amin'ny sehatry ny fianakaviana ny tsirairay zany, na teo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, na teo anivon'ny firenena samihafa satria maro koa ny olona izay avy any amin'ny firenena samihafa no mifanerasera taminay na taty Eoropa moa zany na tamin'ny mbola nipetraka tany Madagasikara. Noho izany dia tsindrianay mavesatra fa tsy milaza mihitsy izay fa hoe fahamarinana tanteraka ka tsy azo iadikevitra ny zavatra zaraina eto. Anisan'ny ampirisihana eto amin'ilay podcast mihitsy ary ny fanehoan-kevitry ny tsirairay, fanehoan-kevitra samihafa mba hisiny ny fifanakalozana. Izany zany dia mba hanokafana na koa hoe hanitarana mihitsy ny fomba fijery sy ny fomba fanao izay mazana lasa toa manidy antsika fa tsy mampisokatra antsika. Dia ny tanjona moa amin'izany fifanakalozana ara-pirahalaina izay tenenin'ny Sambatra toy izay hoe mba hampitombo ny fifankahazahona ka hampirindra hatrany hatrany ny fifandraisana na ny amin'ny tena hoe relation à soi na ny amin'ny hafa hoe relation aux autres. Ya, tiana ihany koa zany ny manamarika fa efa voasoratra ao amin'ny fanazavana amin'ny pejy ihany koa izay fa ataonay ohatran'ny hoe mission mihitsy zany araky ny teny ao amin'ny Isaia 2:2-7 tapany voalohany
izay milaza hoe tsy ho tapahiny ny volotara torotoro ary tsy ho vonoiny ny lahin'ny jiro manentona. Ataoko amin'ny teny frantsay izy a mba hazava kokoa. Eto zany zao dia mamerina kely le fomba ny fampiasantsika ny teny vary amin'anina satria zao eto dia mazava kokoa izy amin'ny teny frantsay a zay midika hoe il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Marina mihitsy zany. Ny fiarahamonina malagasy zany a matetika toa maneho hevitra haingana loatra. Hitantsika rehetra angamba zany eny amin'ny tambazotra sosialy rehetra eny a. Ny mampalahelo nefa dia mazàna toa lasa manampi-trotraka ny vesatra efa hoentin'ny hafa le izy. Raha amin'iny fotoana iny indrindra izy anefa no mba mila hoe fampaherezana na fanohanana na fanamaivana satria maika loatra ny hevitra dia lasa any anatin'ny fihetseham-po fotsiny le hevitra mivoaka fa tsy ao anatin'ny hoe fitsinjovana ny hafa na hoe mba tena fanomezana solution mahomby ho an'le olona maneho demande zany. Dia izay eto amin'ilay podcast zany dia resy lahatra tanteraka mihitsy hoe azo volena, azo ianarana tsara ny toe-tsaina sy ny fomba fanao manaja sy mitsinjo ny hafa na ao anatin'ny fahasamihafana ary zany, ary ataoko hoe indrindra ary ao anatin'ny fahasamihafana. Dia araka ny efa notenenina teo hoe mba tsara kokoa ny fifandraisana, mba hazoto kokoa ny fifaneraserana sy fifanakalozana amin'ny tontolo manodidina sy amin'ny tontolo iainantsika. Dia anisany tarigetran'ny ilay podcast mihitsy zany. Dia izay ngamba no azo lazaina momba ny hoe présentation keliny ilay podcast fa eny am-panarahana eny moa dia afaka manome détail kokoa na afaka mbola miverina misy zavatra mbola azo iverenantsika ifampiresahana ihany. Ya, fanombohana ihany moa izy ity izay épisode voalohany zany nanoloranay ny votoatin'ity podcast ity nanolorana ihany koa ny mpanolotra. Dia tahak'izay zany aloha ny épisode voalohany dia mandra-pitafa indray ho amin'ny épisode manaraka. Maniry soa ho an'ny rehetra mandra-piresaka indray.